tiavayane namola velonana tsy misy toy izao no mampifalisaina maty efa lasa tsy azotsika antsoina isika no mikasa iratsy matenona re maty efa lasa tsy azotsika antsoina isika no mikasa iratsy matenona mifankatiavanyane namola velonana tsy misy toy izao no mampifalisaina. Manao na daholo eo. Salama tompoko. Dia faly indray izay eo amin'ny fikambanan'ny asiny ONG Morning Group de BMG fikambanana ambinivary zany izay manampy indreo olona ohatran'ny hoe todi-pahasaranana zany. Tsy voalohany moa izay mandeha maketo amin'ny Sœur Bénédicte fa voatsy lakofa tamin'ny juin dia nanatona anareo naka nitondra bodofotsy tamin'izany no andro nangatsika dia nitondra bodofotsy sy zavajavatra hafa koa moa nentin'i madame Chantal Talomisy. Androany zany dia androany amin'ny krismasy ny andro zany ho avy tsy ho ela ny krismasy dia toy izay nitondra zavatra kely izy ho an'ireo ankizy satria matetika moa zany ny krismasy dia ohatra hoe fetin'ny eglizy nefa ilay zavatra ao anatiny dia hoentiny ho an'ny fianakaviana manontolo zany na amin'izay aman-dreny zany na ireo ankizy minday kapohany sy ny rehetra. Izay mba hita androany zany Sœur Bénédicte. Manodiriana kely ny échantillon miavy karazan-davatra zao zany mba nisanareo anatiny misy ronono, misy fromage, misy biscuit dia misy omba misy dentifrice efa miborosy nify isan'andro nareo miborosy nify efa mahay miborosy nify isan'andro intelo isan'andro tsara zany dia misy koa zany dentifrice miaraka aminy dia mba misy ankiboky kely antoatanao anatiny misy kilo ohatrakoatran'izay ny ao anatiny zany dia ho avy eo zany misy savony kely mba fitondraina kely fa tsy tafitaka ao anatin'ity satria ana fa dia retina rehefa ny manaraka dia izy afaka zarainao amin'ny 23 zany alohan'ny 23 dia amin'izay no amin'ny kizy ty azonareo misaotra betsaka anareo dia misaotra betsaka anareo dia ambin'Andriamanitra amin'izay atao daholo ianareo dia misaotra masera manentana ny ankizy rehetra eto aminay resahirana rehetra moa misy ny olona mazoto entany masera fa misy tsy mazoto dia misy moa amin'izy ireo zany mianatra fa mbola manao fanadinana le kely ohatr'izao misy manao fanadinana dia tsy afaka mirava raha tsy amin'ny 1 ka ombako manana fisaorana miaraka amin'ny masera sy anareo solotenan'Andriamanitra zany ianareo mianatra ny resahirana koa makasitraka makatelona zavatra vitanareo raha misy manome zavatra ao anao kingano teny hoe soratoko. Moi aussi, je vous remercie beaucoup pour le groupe de Esther Morning, mais vraiment notre collaboration magnifique. Mais vous laissez que tout ce que je fais, alors je vous toujours remercier pour notre collaboration. Fikambanana masera antsoina hoe servante des pauvres zay dia zay zany miokipe an'ireo ankizy mikarakara ireo ankizy sahirana sy mpianatra sahirana
amin'ny fiarahamonina zany hita hoe sahirana izy dia ampinay izy na ra-tsakafo na zay efa arakaraka izay fanomezan'ny olona zany, indrindra moa hoe fanabeazana ny maha olombelona amin'ny saina, vatana, fahalalam-pomba sisa na ho an'ny olon-dehibe na ny ankizy dia izay koa zany ny ahafahanay manao an'le katesizy isaka ny asabotsy satria anisan'ny izay no anjarandraikitra amin'ny fikambanana dia izay zany zavatra ataonay amin'ity faritra ity. Dia manasa an'ireo izay mba afaka manampy mandrakariva zany amin'ireo izay niangarana antsoina hoe niangarana vitana moa be ilay olona fa misy noho tsy fahafahana misy dia miezaka mba manampy an'ireny mba hampivoatra ilay fiarahamonina sy ny fiainana. Isan'ny ankizy beazonay ato zany 7 ny ankizy dia 3 ny be antitra dia ireo zany ny groupe SD Morning zany araka ny efa nahafantarana zareo anay zany amin'ity asa sosiala ataonay ity dia ireo tsy manary anay zany fa mamety olo-tanana anay foana zareo isaky ny vanim-potoana toy izao isaky ny ririnina ho an'ny be antitra dia manatitra lamba ho an'ireo be antitra zareo. Za zany no anarako Sera Benedicta dia za no premier responsable tamin'ny fikambanana. Mifankatiava ihany namola velon'aina tsy misy toy izany no mampifalisaina maty efa lasa tsy azontsika antsoina isika no mikasa iratsy hoadinona lema maty efa lasa tsy azontsika antsoina isika no mikasa iratsy hoadinona